Madagascar zany andray ny andiany fahafito amin'ny salon professionnel atao hoe origine africain. Zay salon mikasika ny textile, coton, habillement aty amin'ny Afrique subsaharienne. Voasambo Madagascar andray ihetsika atao amintsika io. Ary zay aty amin'ny GFP zany no ataonay hoe répondant na hoe correspondant ny promoteur an'izy io aty amin'ny Afrique, any Nairobi tena promoteur ny origine africain atao hoe actif. Vondron'ireo firenena mpamokatra lamba sy ny kojakoja fitafiana aty amin'ny Afrique subsaharienne. Ary Madagascar à travers ny GFP dia mpikambana filakevitra tantaran'io actif io. Zareo zany tena tompo-marika ampiasaka origine africain anazy le origine africain. Zay zany karazana hoe ina moa zany hoe répondante Madagascar. Dia ho atao amin'ny fahatelo faefatra ary fahadimy ny volana novambra ho avy zao, zany hoe amin'ny herin'ny androany ny cérémonie d'ouverture no salon io ny amin'ny zone Forelo Tanjobatra manomboka amin'ny folo. Izy io zany hetsika arabato izy zay ambom-piolana ireo orinasa eto Madagascar eto textile, habillement sy ny mode accessoire sy ny artisanat de luxe. Dia ny firenena africaine manao ny asa mitovy antsika koa sy ny orinasa avy any ivelany izay mpamokatra machine amin'ny fanjairana lamba sy ny karazany ary ireo mpividy na hoe acheteur ho avy eto. Ambom-piolana aloha izay satria tafakatra 200 mahery amin'izao fotoana ny mpandray anjara izay hoe professionnel ao anatin'izy io ary ny mpividy efa tafakatra 520 mahery eo hoe grande marque ho avy eto amintsika eto izay clientnay zone franche zany hatramin'izay sy olona mbola mety ho clientnay vaovao tonga eto Madagascar. Ary firenena 520 no andray anjara amin'io salon io. Dia ny arivan'io cérémonie d'ouverture io zany zay aty amin'ny GFP zay no antony avy anaty conférence de presse ty sy antoky siny reto miaraka amiko eto anao soirée de gala miaraka amin'ny défilé de mode amin'ny hôtel Carlton Madagascar manomboka amin'ny fitora sasany arivo. Dia mandritro soirée de gala io izy défilé de mode zay ataon'izy telo mianadahy reto. Zareo moa rehefa miala fitenenana hoe ny antony satria mety misy ametraka fanontaniana hoe manena moa zone franche dia ampanao défilé de mode ny créateur malagasy ohatr'izao, créateur designer ohatr'izao. Dia zay moa zany ny eritreritra zay hoe satria ny opportunité ho antsika ny resan'io salon io na ny orinasa afaka aby na koa mieritreritra zay hoe maninona moa raha reto mpamorona tanora reto omena sehatra tatana hoe tsy hoe bory zareo mbola sy tamin'izay sehatra zay fa hoe omenay opportunité zay mety ho azony aty amin'ny zone franche hoe reto dia misy mpividy dia zay dia efa aty amin'ny industrie textile à grande échelle. Fa zareo reto manao haute couture mataona ny 10 taona mahery ny sasany dia mba ahafahany zareo mety hisy lalam-barotra velatra misimisy kokoa par rapport zay efa nataony tany anotany. Dia reto zany teny asongadina izy telo mianadahy reto notsongainay tanatiny maro indra fa madame Marie Laure Jamatana zay nafaranay manokana avy any Paris io efa misehatra any izy. Dia tonga avy aty Madagascar ianao dia mba asehonao ny sanganasanao na ho anay tsy voatery vazaha na ho antsika mahita ny sanganasany na ho an'ny olona avy any ivelany koa ahita ny sanganasany.